Feneur-taonandroany ny IEM na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar mifanindran-dalana amin'izao fampahalalam-baovao zao etsy amin'ny Carleton Nosy ny fankalazana izany. Tafiditra anatin'ny lanonana ihany koa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny postra monnaie tolotra izay toy ny mobile banking fampiasa tao tanatin'ny taona vitsy saingy tsy nilaharana finday no hiasa fa ny famantarana amin'ny maha-olom-pirenena manomboka izao ihany koa isy ny fampifanantonana amin'ny mpanjifa sy ny fanamorana ny petrabola amin'ny alalan'ny postra monnaie. Mandrapatonga ny sary momba izay fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny postra monnaie izay ara dia andeha aloha arahantsika ny fanazavana entin'ny tale generalin'ny postra ny momba ny tolotra. Misy ny postra afaka miara-dalana, afaka manampy, afaka miaccompagner ny mpandraharaha malagasy na vahiny ny postra malagasy amin'izay asa rehetra izay ilaindry zareo na eo amin'ny resaka fitaterana colis io na resaka fandraharahana araboly io.